Vita ny fandidina antojo hoy sy teny randriana soloniako. Namoaka ranty izy teny randriana soloniako fa vita soa ny fandidina antojo ary efa mahatsiaro tena izy. Izy moa izay anisan'ny haramboina tamin'ny tranga fanapozinana tany Ambohimalaza ary fandidina faharoa ity natrehiny ity izay Tatsimorisy taorian'ny fiverinan'ny fahasemporana izay nahazo azy. Efa mihatsara ihany koa ny fahasalaman'ny mpanakanto Tina raha ninambarany tao amin'ny pejiny. Hiasa amin'izay isika hoy izy raha ny firariantsoa azoko tato ane de tena hoy hoe iray andro aho de sitrana misaotra amin'ny fitiavana, misaotra amin'ny fitentenana manontany ny fahasalamako. Ny sasany aza moa dia mandany vola mankarena ary mandany fotoana mihitsy. Efa tsy maninona loatra ka mankasitraka anareo rehetra hoy hafatra izay nambarany mpanakanto Tina tao anatin'ny pejiny Tina ofisialy. Fa ny any Ambohidratrimo kosa dia mitohy ny fitakina ny fialan'ny ben'ny tanàna. Nanomboka tamin'ny farany herinandro lasa teo ary mitohy hatramin'ny androany nihetsika izay fitakina ny fialan'ny ben'ny tanàna ao amin'ny komina Pangabe izay distrikany Ambohidratrimo. Ny omaly moa dia tonga teny amin'ny komina ireo vahoaka nanakatona ny birao ary nanome fepitoana 20 ora ho an'ny ben'ny tanàna mba hametrahany fialana. Nanjaka ny kolokolo sy ny fanararaotam-pahefana atao amin'ny olona mikarakara taratasy eo anivon'ny komina raha ny fanehoan-kevitra ireo vahoaka teo anoloan'ny komina. Tsy aivina moa fa efa nisy ny fihetsiketsehana nataon'ny mponina taorian'ny fivoahan'ny voka-pifidianana ben'ny tanàna farany teo. Anton'izany ny famoahana ireo olona tsy tafiditra tao anatin'ny lisy mpifidianana. Nambaran'ny ministry ny fitsarana Ramatoa Fanirisoa Ernef fa vinavinaina ho 10 miliara dolara ny totalin'ny ireo vola azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna izay very sy miparitaka any ivelany. Ho tadiavina ny fomba hamerenana ireo vola ireo eto an-tanindrazana. Ankoatran'izay dia nanamarika ny ministry ny fitsarana vaovao fa handraisana petra ireo voalaza fa voafonja tsy gadra politika kanefa navoaka tsy ara-dalàna. Anisan'ny tsara ho fantatra ihany koa ka ampahafantarina fa Gasikara Fenisoa ministry ny serasera sy ny kolotsaina no voatendry ho mpitondra tenin'ny governemanta nandritra ny filan-kevitry ny ministra izay nataony andron'ny alarobia 7 oktobra 2024. Mitsahatra amin'ny mampikambana azy anatin'ny vovonana firaisan-kina ny antoko tiako Madagasikara. Io no noty navoakany ity antoko ity ny androany alakamisy 3 oktobra 2024 izay nosoniavin'ny filohan'ny Andriamatoa Ravalomanana Marka. Taorian'ny fahatanterahany fifidianana solombavambahoaka farany teo izay antony nananganana vonjomaika ny vovonana firaisan-kina dia nanambarany antoko tiako Madagasikara ankehitriny fa mitsahatra amin'ny mampikambana azy ao anatin'izany vovonana izany. Io moa votoatin'ny elay fanambarana antsoratra ofisialy ny androany. Tsy aivina fa ny vondrona firaisan-kina dia nitambarany ireo antoko politika mpanohitra ny fanjakana teo aloha. Izao moa dia nitsahatra amin'ny mampikambana azy ny antoko tiako Madagasikara, nitsahatra i dada Ravalomanana Marka. Fa ny masivohy ny vondrona Europeanina kosa dia nidinika fiarah-miasa tamin'ny Prime Ministra lehibe ny governemanta. Nisy ny fionana voalohany teo amin'ny masivohy ny vondrona Europeanina Roland sy ny Prime Ministra Herin-Salama Rajaonarovelo ny androany alakamisy 3 oktobra 2024. Fotoana nanombohany izy ireo ny resaka momba ny fiarah-miasa sy ireo tetikasa lehibe ara-tsosialy sy ara-toekarena izay andrasan'ny vahoaka malagasy. Nampiatsiahy ihany koa Andriamatoa Roland fa ny vondrona Europeanina no mpiara-miombonantoka ara-barotra voalohany amin'ny Madagasikara. Mpampiasa vola mivantana voalohany izy ary mpanome fanampina ho an'ny fampandrosoana indrindra amin'ny endrika fanomezana. Fa ny zava-misy any ivelany kosa dia tratra ireo namaky ny Louvre. Herinandro izay no nisy namaky ny Louvre Musée ao Frantsa izay ahitana zavatra sarobidy voatahiry toy ny firavaka, sarin'ny Apollon sy ny sisa. Roa lahy no efa voasambotra tamin'ny ity raha ity ary nambaran'ny procureur ny Paris androany fa nihaiky ny heloka vitany ireto voapanga ireto. Nohon' zany dia hiakatra famitorana manaraka izy ireo. Ino moa ny zava-misy any ivelany kazareo kely aminareo. Toboky vavy sy toboky lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vitany heno hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy. Zay fa tsy halavena ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisi veloma ary toboky lahy veloma toboky vavy.